I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
izany tsony ny finoanan' Jesosy fosiny dia efa mahavono. Misy olona tsy miasa saina, tsy mieritreritra na hivavaka ary ny sasany tsy miraran'izany izy fa hoe ny finoanan' Jesosy fotsiny mahavoly azy dia tsy manao izy nana dia hoe fiambenana azy, fiambenana maraina, fiambenana reny. Fa ny amin'ilay any izy ny alahady iny izy no mivavaka fa ny ankoatran'izay izy dia mandeha any amin'ny fiainany. Tena hoe betsaka ny olona ny diso hevitra ny amin'ny fifantarana ny soratra masina ka mahatonga any amin'ny fahaverezana. Fa hoy ny tena Jesosy hoe isika hozy dia tsy ao anatiny maizina ka hatratrantsika toy ny mpangalatra ny andro raha tsy anao izany dia havana. Tsy tokony hoe ho toy mpangalatra amintsika amin'ny fiavin'i Jesosy. Ahoana moa izany? Ny olona fantatro izany, ny olona izany hoe mpangalatra izany hoe ny mpangalatra tsy fantatra ao ny fiaviany, tsy fantatra hoe ilay izy mpangalatra ao avy eo. Fa eto izy dia tena tsy toy izany, tsy izany, tsy tokony ho toy izany amintsika amin'ny fiaviany Jesosy fa tokony hafantatritsika hoe fotoana izao fa ilay orana tsy fantatsika hoe andro oviana ilay izy, alina sa atoandro sa dia ilay taona andeha tongava iny tsy fantatsika. Fa tsika izany tena hoe ao anatintsika hoe miandry an'i Jesosy tokony ao anatintsika ao izay. Ary tsy haiko hoe inona ny antony hanompoako sy hanomponao inona ny tena hijoroantsika amin'ity fanompona ity. Tsy masina ny fanompona hoe noho ny filan-javatra, misy ny koa hoe mety noho ny aretiny dia te ho sitrana izy, misy ny matahotra ny afo be dia mivavaka izy. Fa tena hoe ilay fitiavana an'i Jesosy mihitsy ny sy mantsy ny fitiavana misy isan-karazany avana ny amin'ny samy olombelona arany io na dia mpifankatia olona ary misy olona tena hoe miaraka amina olona izy noho ny intérêt fotsiny dia ao amin'ny arapana ary tsika ny ara-nofo dia raha mahita ny fiainana tombony tany tsika dia tena hoe raha mandinika tsika dia fantatsika hoe ao anatin'ny tontolo-panahy koa dia misy an'izao zavatra izao. Any amin'izay indrindra izao misy ady fa ao amin'ny atin'ny kristianina koa tena misy ady ara-panahy amin'izao andro faran'izao. Ary manao izay hafa mihitsy ny fahavalo mba handavonantsika tsy handrahoantsika amin'izay fotoana izay. Ary izay fotoana izay izay tavela eto dia voasoratra amin'ny 9:7 fa zareo dia vavy rehefa miteraka marary tsy azo tena hoe tsy tsahatra intsony izany ilay fanaintainana. Raha amin'izao tsika no hoe marary tonga dia vavy hiteraka ka mahatsapa tena miverina amin'i Jesosy dia mbola azo tsanina izany, mbola afaka ny fanaintainana rehefa teraka indray tsika teraka amin'ny rano sy ny fanahy. Fa rehefa tonga izay fotoana izay hoe ny fiavian'ny tompo ry havana tsy misy intsony ny fanasana ny fanaintainana fa mandrakizay. Tsy misy intsony fa tapitra hatreo. Ijaly mandrakizay izay tavela eto, izay tsy miambina, izay varim-bariana, izay nanao tsy nitinona ny teny faminaniana rehetra amin'ity baiboly ity. Ity baibolintsika ity dia faminaniana daholo ny ato anatin'ity. Ny tany finantsana dia natao tamin'ny faminaniana. Itsika mijoro eny dia tamin'ny faminaniana Jesosy neka tonga tamin'ny faminaniana satria ny ray nefa nanambara azy tamin'ny voaloha tamin'ny alalan'ny mpaminany, tamin'ny alalan'ny lanja. Nanambarana an'i Jesosy dia tanteraka izany. Ka niza manao fitsintsina amin'ny faminaniana tavela izy. Ka izay mihitsy no tena ilaintsika ary havana mamoaka ny tenin'Andriamanitra foana. Ao ihany ny afantarantsika. Ao anatin'ity teny ity ny afantarantsika sy halalantsika hoe andro farany izao satria ao ny fijerevana ny fotoanan'i Jesosy. Ao ilay fijerentsika ny andro. Isika olombelona hijery ny orana hoe ho avy lanitra ny andrandraitsika. Hoe manambisambo ny firahona ny fandriondrivo ho avy izany. Fa ny fahalalantsika anazy dia ny teny atao anaty baiboly. Ary rehefa miseho iny eny amin'ny tontolo iny tonga dia tsaroana hoe ity ilay voasoratra marina ny teny soratra masina. Dia mahatonga anao tsy hatoritory sy varim-bariana fa mahatonga anao hihetsiketsika. Hoe tena ialako ity zavatra ity fa sao dia tavela eto. Sao dia tavela eto. Mbola tena fonina marina olona anankiray hoe hiakatra izy. Ho any amin'izany toerana ny namboaran'i Jesosy izany ilay latabatra amin'i Jesosy izany. Tsy mihanana izany, tsy varim-bariana izany. Tena hoe mihazakazaka ry havana, mihazakazaka. Ary tsika araka ilay voalaza teo hoe an-tanin'ady zasanao io. Tsy maintsy miady tsika mandra-pialatsika, mandra-piavonto dia miady zasanao. Ka tsika dia zanako mazava fa tsy ny zanaky ny aizina. Ny olona izay mbola any amin'izao tontolo izao ka tsy mandray an'i Jesosy mandra-piavony dia ho tapaizina. Satria ny zavatra rehetra eo alohany dia ohatran'ny mety daholo. Misy olona izany miteny hoe la vie est belle. Ny fiainana efa taloha ihany misy io.
satria za misy nataony olona hoe niady nefa nisy hatramin'izay mandeha reny ady dia firenena miady firenena iny dia tsy efa nisy hatramin'izay zany aiza koa misy an'izany rehefa hisy ady dia tsy farany raha mamaky ny commentaire Facebook tsy tena mahita olona maro an'izany izy ary sasany tena mandrabiraby ho avy ne zany sasany teny fa ho avy ny faranjy mahita an'izao io hitantsika amin'izany fa izatsy ianao efa mahalala tsika mazava tsika fantatsika tokony fantatsika alala ny fotoana tsika tsy tokony hatsatratsika tompon'angalatra ny fiavin'ny tompo satria ny fiavin'ny tompon'angalatra izay ka tavela zany dia mangiry mandrak'izay tsisy famonjena tsony ao aorianan'izay fa zao mbola etotsika mbola velona tsika mbola manana fotoana dia mbola tsy mitsahatra mananatra ny tosa tsy fananarana ilay lohahevin'ny soramandry fananarana sy fanovom-belona dia zasy ianao mila mankatoa araka izay voalaza rehetra teo fankatoavana mankany fombiaza ka nananatra mandefa fampianarana foana raha mifanamasina ka zasy ianao mihitsy tsy te handeha leo aza foana ny averimberiny jesosy ho avy zany efa fantatra izany dia ny atao ihany ny atao mandray mila aran'asa zany mila aran'asa zany ary mila mijery ny zava-misy zasy ianao satria hoe misy zavatra miseho tsy anazy ihany zany fa dinio ny zava-misy dia fataro ny zava-misy eo dia ho fantatra hoe fotoana izao andro farany tena efa tongotra izao fa tsy ela tsony ny tompo dia ho avy dia mahatonga antsika tena hoe atahotra an'Andriamanitra dia andeha amin'ny lalana raha tena tiatsika Jesosy izaho aloha tiako ny hiara-eto aminy izay no tena fandriako ary tsy izaho rehetra fa tsika rehetra mino an'izany ary tsika koa dia tsy hoe tsika rehetra ihany manana andraikitra manana didy zasy ianao mbola maro ny tian'i Jesosy ho vondrena satria ianao mifantotsy fafantatra izany izy ireny ao anatin'ny aizina izy amin'izao zasy ianao mazava dia aza vao maizina ry havana tsy aza toa mipetrapetraka fotsiny anatsika eo ilay fahazavana no tena mila mihetsika tsika mila mihetsika ny mpanompontsika ve dia olo anaikoresy ny mpanompon'ny fahavalo fahavalo neka tsy matory azo manano le tena miaro toro mihitsy reny mpanompon'ny devole mavita fivadikanina koa reny tena maro zavatra vita an'ireny ary zareo dia tena mankatoa izay zavatra tena zareo satria manino rehefa tsy mankatoa izy dia mampatahotra azy lehibeany hoe vao tsy ataonao izao dia atao fanitsika ry havana Jesosy tsy mba izany ny fitiavantsika ny mainy ny fanaovantsika ny asany ankitrapo fa tsy antery ary tsy manery an'izany izy anapetra ny teny ny lalantsika ny zava-miafina dia midimatra fa ny teny dia napetraka ho amin'ny zasy ianao zany dia andihanana io iainana io ary aza misy ty tena fa tena hoe mizara mahazo mamapoana dia mizara mamapoana na misy olona anankiray ka voavondro izy amin'ny tena hoe za efa vondro fa tsy rarahany iny fa aloha izy hoany dia tsy rarahariany ny namany tsy rarahariany ny havany fa izy ihany hoe za efa voafoza zao efa tonga zao dia hiakatra dia aloha ireny hoany tsy rarahany izany na manao zavatra tsy mety ara dia tsy mba malahelo olona ohatra olona efa ohatrany tsaro fa tsy zasy ianao koa dia tao anatin'izany no vonjena mafana ary olona mifantsina no nahafahantsika nahafahantsika ny soratra masina fahamarinana dia zasy ianao koa olombelona ary Jesosy ry havana tsy mampiasa hoe biby na mampiasa ravin-kazo izy na mampiasa rano na ny tany vovoka mampiasaina olombelona zasy ianao no ahafahan'Andriamanitra maneho voninahiny hitory ny filazana tsara ampita amin'ireo olona izay mbola anatin'ny aizina mba tsy hatsahatra azy ireo koa ny aizina tsy hoe zasy ianao tsy mba voatsatra an'izany maizina izany tsy ao anatin'ny maizina dia falifaly fa hisory koa ny aizina tena hoe zasy ianao ilay fahazavana nampetraka ny tompony tamin'ity tany ity ka manana anjara tsika zaho mety avery foana moa izany hoe ny kristiana rehetra kosa aloha dia tokony hitondra olona daholo tsy anjaran'ny evanjelista sy ny pastera sy ny diakona sy ny sisa ihany ny fitoriana fa ho an'ny rehetrarehetra ary raha tena manam-pitiavana izany io tsy voafehy izany fa tsampanao hoe misy fiadanana ianao dia ny olona tena dia tia mizara izy ary santrony hoe hamonjy ny hafa izy tsy misy atakalo tsy misy takalony tsy misy hoe noho izany na vondrena iny dia izao tena hoe ampitiavana be ilay izy satrinao arany hoe
raha mahita olona ary anao hoe mijaly fatra dia malahelo anao dia tory na dia tsy haino ary izy sady malabara azy rehefa miteny olona koa nefa dia mila fahendrena satria raha amin'ny nofony tonga tonga dia mivatsavatra be anao dia iza ny haino anao eo fataony olona satria misy dikany fa ny fahendren'Andriamanitra ny ao anatsika ary izy koa nefa miteny aza manaza izany fa za no ampiteny anareo amin'ny fotoana izay teny anareo dia fanahy masina mampiteny antsika fa mila atsika vonona fotsiny izany fanahy masina fa izy mila olona izy ampiasaina raha Andriamanitra tena no mipoitra na hoe voninahiny miseho eto amin'ny tany tsisy mahazaka an'izany fa maty daholo ny olona rehetra satria Andriamanitra ny olona ny voninahitran'Andriamanitra tsy afaka miseho amin'ny olona manota reny tonga dia maty raha ny Jesosy no miseho amin'ny voninahitra fa itsika samitsika no ampiasaina tsika samitsika natao mifanoto ety fa fanahy no mitarika itsika Jesosy Kristy no mpanjaka atsika ka mila mifotsika raha misy matoritory izay mampalaty ity vika ity dia mila mifotsika fa tena efa hitantsika ny zavatra rehetra aiza matoritory fa taro ny soratra maso ary jereo ny faminaniana fa ny olona mankato ny teny faminaniana dia tena hoe sondro mandroso ara-panahy izy ary io no matateraka ny zavatra rehetra faminaniana daholo hoe na ny fiavian'i Jesosy ny amin'irao lanitra faminaniana izany ny lanitra sy ny tany vaovao faminaniana izany fa moa hoe ankatoavy sy ankatoavy moa izy irikosirinao hoe ilay izy manantena izany fa zasy ianao ary amin'ny fitiavana avy eo etsika mano satria olo tendresy masina rehetrarehetra no mitoetra amin'ny finoana fanantenana fitiavana lehibe fitiavana mameno zavatra rehetrarehetra matoa zasy ianao manao zavatra dia fitiavana fa rehefa tsy amin'ny fitiavana io zava-poa na dia mahay miteny amin'ny teny tsy fantatra ary na dia mivavaka be tena hoe vao mandoaraka tonga dia feno fanatrehana na dia mitoritsika fa izay toritsika tonga dia resy rahatra ka tsy manam-pitiavantsika dia toy ny mpiantsona manena sy varahana ozy ny teny apôstôly Paoly feno fanamasina ka tena hoe ataontsika mpitiavana ny fanompona fa tsy amin'ny hoe aitsaitra na hoe koa hoe satria mba manompo raha vavy dia anompo mba mitendra vavy dia hiteny fa ao anatintsika hoe ilay fitiavana n'Andriamanitra tsika izany amin'ny fanompona izao dia fitiavana n'Andriamanitra no tokony première base ao anatin'ilay izy hoe tena fitiavako an'i Jesosy nanaovako fitiavako an'i Jesosy ny toroako andreravabe fa tsy hoe satria za mahay tenin'Andriamanitra be napetsaka ato anaty fanahy ny tompo dia hiteny dia ahazo dera amin'ny indra vavy iny dia ahazo voninahitra amin'ny behivavy iny raha izay raha mbola filanasitraka amin'ny olona tsinotsino izany fa ny filantsika sitraka dia tsy iza fa Jesosy Kristy rehetra ihany rehefa manatanteraka ny asa antsika dia izy no maneho fankasitrahantsika ary olona kasitrahana dia tsy maintsy tafiakatra satria ny fankasitrahan'ny tompo no akatsika eto hoe ito ilay olona kasitrahako eto alaiko eto ilay ito ilay nakasitrahako eto ilay rehefa tonga ny eo anatrehana raha maty elo mantsy dia eo anatrehana any amin'ilay paradisa mananantsika tena hoe tanjona amin'izay hoe fankasitrahan'i Jesosy dia fa tsy mifankasitrahana na iza mety tsy hankasitraka amin'izay ataonao na mpiara-monina tsy mankasitraka izy fantaro hoe Jesosy jerena dia izay ihany farany teny hoe misy mpanompon'Andriamanitra izay na hoe manompo izy dia mieritreritra izy hoe azabo izay izy teniny tsy mba mahasitraka amin'ilay lehibe anay mihitsy ozy izy zavatra ataoko nefa nefa tena manao izay farahy dia niteniko aminazy hoe aiza mitady sitraka aminy ianao fa Jesosy no mankasitraka anao dia eo koa ny hoe misy ny mpiara-manompo mifanenjika manao tsinontsina dia aiza mijery anazy fa Jesosy jerena satria Jesosy ny ijoronao Jesosy no ivavahanao Jesosy ny anomponao ianao fitaovana fotsiny fa ny miampiasa anao nge mifanan'Andriamanitra inona ny ankilany izay manana fotsiny mifanantenana hoe atao amin'ny fitiavana ny asany dia vitanao ny voninahiny ihany dia izay no famotonana kely be eto ny fanamasina mihaino izay banga mino avy efa tety daholo tsika ary mifameno tsika voninahitra ho antsika ihany fiadanana ho antsika rehetra dia nankasitraka ny koa ny anao tsy amin'ny fanampiavy ery